kolikoly io mambotry fireneny kolikoly io aoka izay ny kolikoly kolikoly io mampandroso ny tanàny kolikoly io fandaharana ho fanentanana momba ny ady amin'ny kolikoly vokary ny bianco na ny bromale tena iadina amin'ny kolikoly voarary rakama voararany lalàna aoka izay ny kolikoly vonina hiatrika ilay fanombanana ve Madagasikara ia dia misaotra anao nametraka amin'ny fanontaniana ka rehefa alohan'ny tena maliko an'izay a dia mba te hisaotra andreo tompona andraikitra izay nandalo teto a nandritra nyity herinandro ity a hisaorana izy ireo a tamin'ny fanomezana ny toky amin'ny fanohanana sy ny fahavononana ny hiady amin'ny kolikoly fakahirezana lehibe ho an'ny bianco a izany rehetra izany ka dia akasitrahana ozy ianao hoe manahoana sy manahoana ny resaka fanombanana vonona ve Madagasikara raha ny braomale teny adina amin'ny kolikoly manokana izay ivo mpifandraisan'ny firenena mikambana amin'ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara na le antsoina hoe point focal dia efa tena vonona tanteraka ary izay moa zany a no anaovana hiraka atoato a any ivelany a angalana ny toromarika farany a amin'ny fametrahana an'izay tomban'izay ny mpisehitra isanambaratonga ihany koa dia izay niaraka ny salamo zany tamin'ny nanomezana an'ireo le atotam-baovao a andrafetana n'ilay tatitra fanao amin'ny firenena mikambana dia hisaorana ihany koa ny amin'izay fanomeza am-baovao zay ny somarindro kely a dia ny eo amin'ny hoe fametrahana n'le didy fampiarana izay efa napetraka moa ny lalàna akapobe ny misahana an'izy ireny ohatra ny mahakasika ny fanavaozana ny ady amin'ny kolikoly izay natao tamin'ny 2024 vao nipetraka voatsela ihany koa ny fanavaozana ny lalàna mikasika ny paka efa tsara iny fahatelo dia tamin'ny 2024 le mahakasika ny didy itsy-volana izay mikasika ny famerenana fanjakana ny harena azo avy amin'ny kolikoly efa mipetraka iny ny indro kely ao anatin'le izy kosa nefa ary dodina be mihitsy isika manoloana an'izany a dia ny didy fampiarana n'ireo tsirairay avy ireo efa bevoka be zany amin'izao fotoan'izao ny tontolo ny ady amin'ny kolikoly indrindra raha ny mikasika n'le rafitra misahana ny famerenana fanjakana ny vokatra azo avy amin'ny kolikoly na le tsony hoe aray ao koa le mahakasika ny fanambaram-pananana izay tena andrasana tokoa mba ho tomombana ny rijanteny a sy ny lalàna izay mifehy ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara efa tena ao anatin'le fepotona mihitsy sika zao a aoka izay ny kolikoly tsy misangamenatra ny firenena ary raha ny fanazavanao dia manao dingan-davy Madagasikara amin'ny tontolon'ny ady amin'ny kolikoly inona kosa ireo zavatra hita mety hisongadina zany atoato eo amin'ny fisoroana dia ny fidiran'ny haikajy mirindra tsy kelikely a eo amin'ny fomba fiasa amin'ny akapobeny ny eto anivon'ny birao mahakasika an'izay dia mampiasa n'le fitaovana izay hoentina misoroka ny kolikoly na le hoe cartographie-na risika aparika mihitsy zany ely isan-tsehatra satria tena fitaovana anankiray ahitana n'ireo irika rehetra ary rehefa hita moa ny irika dia atao izay anetsena anazy a mba tsy hanjary ny kolikoly fa eo amin'ny fampiarana ny lalàna dia mampiatra paikady ihany koa zao ny braomale teny adina amin'ny kolikoly dia tokotelo na masana andro eto a no ezahana ho apetraka voalohany aloha dia ny any amin'ny fanatratrarana ambodiombina le hoe paikady anankiray a amin'le flagrance zany no ezahanay a apetraka mba tsy ho pirofo azo iodivirana fa pirofo mitohoka amin'ny tenda mba ahafahan'ny mpitsara resy lahatra avy hatrany a dia mahita vokatrasika ny faharoa amin'le toko dia ny hoe fametrahana n'le fanasazina mafimafy kokoa indrindra raha eloka be vava tahaka ny fanodikodinina volam-panjakana hatreto aloha zany dia tsy mbola mipetraka foana zay satria zavatra misy a dia napetraka foana le sazy izay famonjana zay moa nisy fotoana nylazany hoe tsy de tena famonjana loatra ny zava-dehibe ary eto tsy maintsy azavainy zay teny zay satria mety tsy mazava raha ohatra ka lazaina ohatran'izay misy a fanasazina anankiray zay mbola tsy nampiarina mihitsy teto Madagasikara le antsony hoe dégradation civique izy io a dia fanalana ny toetoetra maha-olo-pirenena tsy afaka mifidy tsy afaka manatanteraka asa-panjakana intsony ary mafy zany raha mafy satria alana aminao ny toetoetra maha-olo-pirenena ary tsy azo idovirana tsy miverina intsony rehefa tanteraka izany zavatra zany alana mihitsy zany le teny hoe zoma olo-pirenena fa tsy atao fotsiny hoe fonjaina izy a de rehefa aveo izy miverina amin'ny zay mety toetra ny ratsy a teo aloha mbola tsy nampiarina zany teto amintsika ary zay dia mampirisika ny ampiarina an'izany a mba ho hita taratra tokoa le fahavononana eo amin'ny ady zay le ataoko hoe toko faharoa fa ny toko fahatelo dia ny eo amin'ny famerenana fanjakana ny vokatra azo avy amin'ny kolikoly satria tsy atao misy varany mihitsy ny kolikoly ary raha maky izy androany raha pitso izy miverina amin'ny fanjakana ny vokatra mba hisitrahany malagasy ny anjara masoandro satria reny olona manao an'le kolikoly reny dia tsy mampisitraka amin'ny malagasy ny anjara masoandro rehefa tozany rehetra zany dia ho tanteraka tokoa ny fisitrahan'ny malagasy ny anjara masoandro no anisan'ny tokantrano a ankasitrahana feno ny Italie Générale ny Bianco tao anatin'izay fanazavana feno dia feno zay aoka izay ny kolikoly mampandroso ny tanàny kolikoly io fandaharana ho fanentanana momba ny ady amin'ny kolikoly vokary ny Bianco na ny bromale tena iadina amin'ny kolikoly voarary rakama voararany lalàna aoka izay ny kolikoly